izy no fidy manantsoa, fidy no lalàny maro azy indrindra ireo olona marenina. Nandritra izao ady amin'ny coronavirus izao dia manan-danja lehibe ny asa sahaniny satria mpampita vaovao amin'ny marenina ity tovolahy ity. Tsy misy fotoana tsy ahitana ity mpampita vaovao ho an'ny marenina ity mandritra ireo fampahalalam-baovao momba ny Covid-19. Limbaovao sy limpandrosoana ihany koa ny olona manana fahasembanana nitsongaina manokana ao anatin'izany ny marenina dia anisan'ny mahazo vaovao amin'izao vanim-potoana ny amehana ara-pahasalamana eto amin'ny firenena izao. Tsy ny olon-drehetra akory no afaka manao ny tenin'ny tanana fa ianarana manokana izy ireny hoentinay ahafantatra ireo tompon'andraikitra sy mampianatra azy ireny ianao ao anatin'ity fandarana manokana ity. Ndao ary tsika androso. Araka iny savaravina fohifohy iny dia tafiditra ato anatin'ny tokantrano fidy isika. Izy ilay mpandika ny tenin'ny tanana ho an'ny olona marenina manara-baovao eto amin'ny firenena, indrindra amin'izao vanim-potoan-tsarotra izao. Tahaka ny mpanao gazety rehetra izay mizara vaovao ho an'ny olom-pirenena. Manahoana fidy izany hoe miasa mampita vaovao momba ny Covid-19 ho an'ny marenina izany? Amin'ny maha hoe mpiasan'io RTM anako no niantsona amin'iny zany. Ary tsy zarery ihany koa no manao an'ilay izy fa misy ekipa izay no miara misala amin'ny asa iny. Mila fandaminana manokana mihitsy amin'ilay tsy fisian'ny transport dia teo ihany no tena hitako hoe olana fa ny ambiny azony gérena teny ihany. Ny asanay aloha dia atao hoe moins exposé raha izay ny ilazana anazy mitaha amin'ny mpanao gazety satria ny mpanao gazety ny tena misehatra eny amin'ny terrain zany fa izahay dia ao amin'ny studio no miasa zany hoe ny eny an-dalana no mitandrina zany ianao amin'ireny fepetra samihafa ireny eo amin'ilay elanelana amin'ny olona izay mifanena aminao sy ny fifandraisan-tanana, elana sy ny sisa. Fanomanana manokana tsy dia nisy hoe fanomanana manokana akoatra tamin'ny fotoana voalohany nandikanan'ilay satria na ilay voambolana hoe coronavirus aza dia mbola nila ny fanarahana teo anivon'ny izahay samy matianina eo amin'ilay sehatra fa tsy hoe izahay mpandika teny eo amin'ny fahitalavitra reriny no mamorona an'ilay izy eo, mbola nila ny fanarahana tamin'ny sehatra le voambolana. Misy ve ny fanomanana manokana mialohan'ny nisy tele sa tonga dia vavany avy hatrany? Tsy misy fanomanana manokana hoe azo atao amin'ireny fotoana ireny satria direct mivantana le fandaharana dia amin'ny hoe fotoana mivantana an'ilay izy dia ny fifantohana no atao misimisy fa tsy dia misy hoe fiomanana manokana fa tsy hoe ny fanarahanao ny vaovao aloha satria ny isan'ny olona voan'ilay aretina na isan'ny olona sitrana sy ny sisa reny efa azo jerena azo manana mialoha. Safidy manokana ve ny anao mpandika teny ho an'ny marenina sa efa talenta nomenjana ary dia nitrandrahana sa ihany koa ny ray aman-dreniny nampirisika anao? Taloha tamin'ny mbola kely izay dia nisy zanak'anadany mamanay nipetraka tato aminay marenina izy dia niara lehibe taminay tato izy zany moa tamin'izany fotoana mbola tany amin'ny karaboly izy tamin'izany dia efa nizatra n'le fomba fiteny ihany izay zany hoe manambatambatra voambolana moa zany tena natao tamin'izany fa tsy dia tena hoe amin'ny endriny tenin'ny tanana ahazon'ny marenina anazy
fa zany hoe tany ny fototra itiavana le tenin'ny tanana sy efa taty aoriana vao hoe naniry ny sehatra sy asa am'le izy hoe anao matianina. Inona ny fafinaretana azonao eo am-panatanterahana ity azy ity Rifidy? Misy fafinaretana misy eo am-panaovana an'le asa eo amin'ny fotoana atsapahanao fa tena ino ny fomba tsara indrindra na ahafahanao napita an'le hafatra satria ny fomba betsaka zany ny fomba ahafahana mandika hevitra anankiray tahaka ny asan'ny mpandika-teny rehetra tahaka ny asan'ny mpandika-teny rehetra dia betsaka ny fomba mety ahafahana mampita hafatra anankiray ka rehefa tena hoe ao tsara iny ianao dia hitanao hoe zay no fomba tsara indrindra nanaovana izy. Tahaka ny asa rehetra ny asan'ny Fidy Manan-tsoa, mety misy ny tsy fetezana eny anelanelany eny, misy ny feedback. Ho an'ny Fidy manokana, miandry ny tsikera ampijery ve sa manao autocritique? Matetika ako tamin'ny mbola nisy rediffusion vaovao an-tsary dia mamerina mijery an'le vaovao mihitsy ahako dia tsara tena zany dia misy taona tena hoe ao ny fomba ahafahanay fampitsara ihany koa zany eo amin'le tontolo na hoe mitsara tena dia esorina ny feo rehefa mijery an'le télé dia hita hoe rehefa tafita le hafatra dia amin'iny ianao no misy fifaliana manokana ho anao zany. Ny mpanao tenin'ny tanana ny mpandika teny miofana dia mampita hafatra 100 isan-jato. Zany hoe efa iofanana any mandritra fiofanana dia efa iofanana ny fomba ialana amin'ireny mety ho adisoana samihafa ireny ka zany hoe tena miezaka mihitsy zany izahay mpandika teny mba ho hevitra feno tsy latsaka ary tsy mihoatra no hampitaina. Izy ity zany raha tsorina dia nandritra ny 10 taona nisian'io tenin'ny tanana io dia ity fotoana ity no tena mba nahitan'ny olona an'izany hoe tenin'ny tanana. Le tenin'ny tanana aloha no tena tsara hoe atao mise en avant fa izahay mpandika teny mpampita raha ny tokony zany tokony ho transparent zay eo anatrehana izy fa hoe nandritra ny 10 taona nisian'ny fandika teny tao amin'ny nivon'ny Haino Amanjerim-Panjakana dia tamin'ity vao hitany be sy maro le izy ka na hoe manany ihany aza le olona na atao hoe eny ny olona koa ny tsy dia tena hoe mauvaise foi manao an'le izy za manokana aza mipartage an'le izy moa zany dia zay raisiko feedback foana reny ary entina hijerena hoe manahoana ny fomba nampitanao an'le hafatra. Ny feedback avy amin'ny marenina ny tena tiako indrindra raha indrindra ho an'ireo marenina tsy mipetraka eto Madagasikara satria misy marenina zao ohatra any La Réunion ohatra zareo mipetraka dia zareo tsy tapaka mandefa feedback aty amiko mandefa message sy ohatr'izany dia ny feedback an'ireny oloreny eny marenina eto Madagasikara koa maro fa samy mpandika teny ihany koa mifanome feedback hoe tiako lesy le ohatr'izao sy ohatr'izany dia fa eo ihany koa le farany fa tsy ny kely indrindra ny olona tsy mahay tenin'ny tanana dia lasa maniry hianatra tenin'ny tanana satria nahita nanao an'le iny koa tena mahatretrika manokana. Maro eto Madagasikara ireo foibe fitezanan'ny olona manana fahasembanana na izany aiza dia mbola azo lazaina ho tsy maharaka ireny. Raha ny isa voaray eto am-pelantanana dia manodidina ny 7 alina sy 1 hetsy ireo olona manana fahasembanana amin'ny fienoana eto amintsika. Tsy misy afa-tsy 7 ny sekoly mandray an-tanana azy ireo ary ny 2 amin'ireo ihany no eto Antananarivo. Tadidio fa manana zo isitraka izay rehetra isitrahan'ny olona salama tsara ny marenina. Noho izany tsy tokony ho ahilikilika izy ireny fa ianarana ny mifandray aminy. Fidy Manan-tsoa dia mandre fa mpandika teny ho an'ny marenina, mpandika teny amin'ny tenin'ny tanana dia izay koa no tiako hitondrana anararaotana kely anaovana fahana marenina hoe marenina no fiantso anazy
fa efa nisarana taty aoriana ny fikarakarana ny mona sy ny fikarakarana ny marina dia ho an'ny olona marina zany anaovana an'ilay dikateny. Ny mahatonga ny olona marina lasa sahirana ara-pitenenana dia satria tsy fananany modely ao an-tsaina. Rehefa tsy maheno feo izy dia lasa sahirana izy mamoaka, makatahaka an'ilay feo eniny. Dia izay no mahatonga anazy manana olana ara-pitenenana. Fa tena spécialité hafa mihitsy indray ny mikasika an'izay, mikasika ny resaka orthophonie. Eny tompoko. Inona no tena nanamarika ny fity tao anatin'ny fanaovana an'ity azy ity? Ny fahatsiarovana ratsy ve? Ny fahatsiarovana tsara, fahatsiarovana tsara dia ho manokana ny fotoana raha tato anatin'ity fotoanan'ny Covid-19 ity dia vain'ny tsingeritaona nahaterahako ny fotoana le nandikako teny tao iny tao amin'ny Ianamajerim-panjakana dia ny fanandrifo tamin'izay ny anian'ny olona dia afaka andro zany na dia hoe eo le confinement dia afaka andro mijery an'ireny zavatra nataon'ny olona ireny. Zay tena iny nanamarika anahy manokana fa raha hoe ny tany alohan'izay ny fifaneraserana tamin'ireo mpanao gazety matianina reo tamin'izany fotoana moa zany 10 taona lasa betsaka ihany ny mpanao gazety efa niarana n'olotra vaovao taminay. Dia ny fifampizarana niaraka tamin'ireny zokobe ireny dia fotoana mamy manokana ohatra hoe mbola any izy zany efa mpanao gazety zokiolona moa izy tsy avelany miala eo amin'ny seza raha tsy tapitra ny generika. Zay zao ohatra zany hoe tsy hoe miakatra ny generika miala ny sarinao dia maika hitsangana eo ianao tapitra ny generika vao mahazo miala. Zay zao ohatra zay. Fa ny fahatsiarovana ratsy teo amin'ny ataoko hoe vokatry ny fotoana samihafa sy ny incident isan-karazany dia efa nisy fotoana ko saika tara dia lasa tsy ampy fiomanana zay ngamba. Fanamariana kely anisan'ny asa fity tamin'ny filoham-pirenenan'ny Kabary dia nilaza hoe anome fanampiana manokana ho an'ireo mpivarotena na ny makorelona. Manahoana ny fandikana izany teny izany? Tsy nanany sarotra ve? Za mihitsy ny teo tamin'iny dia adika amin'ny fomba matianina tahaka ny fandikana ny voambolana rehetra. Ny ampitsony iny betsaka mihitsy ny olona an-tany ahoana le fandikana an'ilay hoe mpivarotena isaky ny firenena satria mifototra amin'ny kolontsaina sy ny zava-misy ara-piarahamonina sy ara-tantara sy ara-kolontsaina eo amin'ilay faritra iainan'ilay marenina. Fa matotra amin'ny kolontsaina ny tantara dia samy manana ny azy ny marenina isaky ny firenena kanefa teny hita maso azy dia mora amin'izareo samy marenina samy hafa firenena no mifandray no tsika samy mandre samy hafa firenena dia lasa mora mifankahazo ihany zareo fa ny tenin'ny tanana samy manana ny azy indrindra eo amin'ny lafin'ny voambolana. Misy tambo-karama very fidy amin'ny asa sarotra amin'ny vanim-potoana manokana toy izao? Hatreto dia amin'ny maha hoe dans le cadre ny hoe mpiasan'ny ORTM no fiarina amin'ilay izy anaovana ampitiavana an'ilay izy. Mbola tsy misy fepetra manokana aloha ny hijerenanay hatreto fa asa sy aoriana. Tahaka amin'ny baikimona ihany ary ve ny tenin'ny tanany? Toy ireny mianatra abidiana ampianarana ireny sa fianarana hafa mihitsy? Toa miasa hatramin'ny tareo? Ie, alfabeta.
de ny alfabeta singa anankiray ao anatin'ny tenin'ny tanana ie de fa ny tenin'ny tanana zany fitambarana singa maromaro isan'izany ny sorotava zay tena anany an'ny olona anay moa zany hoe ty asanareo ty maharatsy tare ie fa zay namany sorotava zao a ohatra sorotava ohatra zao hoe rehefa tezitra ianao zany de tia ny voambolana tezitra aloha tezitra de eo am'izay arakaraky ny sorotava am'izay no hoe tezitra be ianao sa miakatra afo sa manona tena rafaly ianao de ny covid dia atao amin'ny alfabeta an-tanana na dactylologie de le covid de ie ny coronavirus dia ny voambolana zay tena miparitaka moa zany isaky ny firenena de ty zany le boribory iny de reny le eny am'le izy ny tsy nandraisanay matianina le izy teo anatin'le sehatra de mifanandrify mitovitovy amin'ny voambolana hafa zay hoe manolana zay ny tsy nandraisanay an'le izy de hoe mba hialana amina zavatra ambigu zany fa zavatra univoque no atao de zay de naleonay naka ny hoe virus efa virus foana virus de ino misy koa hoe virus de iny aza mbola hoe nidina hevitra kely hoe ty virus ty sa ty de ny farany moa ny lany hoe corona de le virus najana le virus iny any zay ny lany zany hoe misy fifanekena atao zay matenyteny misy fifanekena atao misy dinidinika atao zay ny mikasika an'le mpivarotena zay antaniny olona maro ny fomba nandikako azy tamin'iny dia tena tsotra be tena mpivarotena farany zay zany hitiny veriko fa hoe fomba motina indrindrana hafanana ampitana azy fa raha ity amin'ny sehampiarahamonina ity amin'ny fiarahamonina de etsy fotsiny de fa zay zany natsika rany tsy mitovy ny connotation le mpivarotena sy hoe makorel tatiarina moa zany efa lasa hoe pampanofatena ie maro amin'ny olona ny diso hevitra fa rehefa miseho tele ny olona iray de miavinavina na ihany koa sarotra ny mifandray aminy manahoana kosa indray ary fidy manan-tsoa rehefa ivelan'ny asa zany hoe amin'ny fiainany andavanandro fialambolon'ny fidy manan-tsoa manokana manao baolina futsal na zay ny tena fialamboloko manokana aloha hatreto ie amin'ny fiainana andavanandro am'le mbola tsy manambady de tsy maintsy atao daholo ny zavatra rehetra fa za bandy maniaka de perfectionniste de zavatra exigence zavatra ilaiko manokana zao hoe za ihany mipasika ny lobaka anovako eny tsy sahirana loatra koa satria zanak'ampanjaitra de tsy sahirana loatra fa ohatrany efa zay ny tazainanay de ty zao devant dos empiècement col manche vita de tsy zay fidy manan-tsoa ve aloha zany miteny de ana de refusé volana izy mipasika sady manontany zany anontany afaka hoe sady ohatra sady mipasika ihany ianao zany tsy mahay zany sady mipasika ihany ianao de miteny miresaka amin'ny raha de refeo malaiky sarotra nefa le mipasika tsotratsy manao ny asa rehetra atao tokantrano ve fidy manan-tsoa pasika zay na eto anao ny zavatra mahakasika anako manokana de tsy de tiako endrasana ny hafa loatra misy an'le fomba fiteny vahiny zay on n'est jamais mieux servi que par soi-même de ohatrany hoe zay kokoa zany ny tezananay de
de zay de zaho ako somary maniaka zay de somary perfectionniste zay de raha hoe zavatra raha mbola azoko atao hoanahako de aleoko zany manao azy raha vao hoe hoanahako de zay zay Ie. Ina sakafo tena tia mifidy indrindra? Sakafo tena tia mifidy indrindra ie. Ny sakafo tena tiako indrindra dia ny crevette au porc. Za ihany mahandro azy. Ie. Ina tena tsy tia? Ohatran'ny tiako daholo ihany raha zao piatro zao. Tsisy tsy tiako manokana angambany. Efa niresaka momba ny nana fotoana tamin'ny resaka Tsy tena tsy manana fankazo amin'ny olona rehetrarehetra zany ary ny fanajana omeko ny olona rehetrarehetra de mitovy ny fankazo amin'ny olona rehetrarehetra ampiasana na izy na iza na sehatra ohatrany ahoana ny ataony na ohatrany ahoana ie ny sakafo tena tiako indrindra dia ny crevette au porc. Za ihany mahandro azy. Ety ampamaraparana an'izao tafantsika izao fidim-banatsoa, inona ny afatra omenao ny vahoaka malagasy ny afatra ho an'ireo olona ihany koa tena mpanjohy antsika indrindra ireo olona manana pahasembanana ny marenina na ny mona? Afatra ho antsika sehatra rehetra eo anivon'ny hainao manjery mba aoka reto tsy amin'izao fotoanan'ny fahamehana zao ihany no atsiarovantsika ireo namantsika manana fahasembanana. Singa ihany koa manokana moa zany marenina satria eo amin'izay no iatsiaranay sy iasanay fa fanajana ny zo maolona ny fahazoana vaovao dia ho an'zareo manokana zao tamin'ity fotoanan'ny Covid-19 ity vao tena lasa nisy firoboroboana ny fandika-teny ho an'ny marenina satria tsy ny fotoana iarahana tamin'ny filoham-pirenena ihany no lasa nisy fandika-teny. Lasa nisy fandika-teny ny herinandro masina izay nampitana tamin'ny tele. Lasa misy fandika-teny ihany koa ny fotoana iarahana amin'ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena. Lasa nisy fandika-teny amin'ny fanentanana samihafa amin'ny hainao manjery reny. Taloha zany nisy ihany niarahana tamin'ny CNI, niarahana tamin'ny BNGRC, niarahana tamin'ny sehatra samihafa fa amin'izao zany impliqué kokoa ny fanjakana. De zay no angatahana hirariana hoe aoka tsy ho amin'izao fotoana izao ihany no tena atsiarovantsika ny marenina fa amin'izay zavatra ataontsika rehetra. Tsy misy tsony angamba ny madilanao tetenana tamin'izay afatra nomeny fidimanatsoa anao tany tokantrano izay indrindra isika rehetra manam-pahasembanana ary tsy misy ny tombo siala fa dia mahazo ny afatra ho azy ihany koa isika rehetra tany tokantrano ny marenina moa izay antsoroany manokana ny fampitana afatra sy ny fampitana ny vaovao eto amin'ny firenena. Dia izay no masaka azo ny natolotra tao anatin'ity fandarana manokana no entin'ny MBS ity mankasitraka ny fidimanatsoa miratsoa manaraka indray.